Anisan'ny feo mandeha amin'izao fotoana izao ary mampamaritra mpanotaninany maro ihany koa amin'ny mety isin'ny fanovanan'ny mpikambana eo anivon'ny gouvernement ny filoham-pirenena moa dia nanamafy fa ny prime ministre lehiben'ny gouvernement ny tompona andraikitra amin'ny mety isin'izany na tsy. Iroso amin'ny fanovana mpikambana ao anatin'ny gouvernement tokoa ve ny fitondrana. Nandritra ny fitsidihana nataon'ny filoham-pirenena tany Toliary ny herinandro lasa teo dia nilaza ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina fa ny prime ministre no manana andraikitra hanao tombana ny ministra ao anatin'ny gouvernement. Raha nanontaniana mikasika ny fanovana mpikambana ao anatin'ny gouvernement amin'ny prime ministre dia nilaza fa tsy mahafantatra ny fotoana anaovana izany. No mariany kosa fa efa misy foana ny tombana izay tanterahan'ny gouvernement. Tous les critères sont bons. Critères humains, politiques, économiques, social, tsara daholo zany. Fa président efa miteny azany fantatrao dikan'izany zava. Mety roviny izy io satria mbola tsy fantatra fa izy efa miteny dia izy ndraiky no anome hoe feu vert zao dia lasatsika. Fa aloha zay dia efa mety misy resaka hoe na resaka zay le tsy niandry an'izany vo hoe nanao évaluation efa misy foana évaluation pe gouvernement eo samary resaka herinandro e manaona zavatra efa vita amin'ny lalana momban-désenclavement manaona ndreo mandeha frama mbola isy frama 10 000 andreo eo tonga mbola manaona momban'ny hôpital io centre de tonga io ina hoe mbola isy koa ny le plus grand groupe hospitalier du monde IHG autour eto amintsika ary fantatry ny président ny ivioa ary be mihitsy zavatra vita be mihitsy président no nanaiky nanaiky hoe ampiavy zareo. Raha misy ny fanovana gouvernement ka anisany esorina amin'ny prime ministre vonina hiala ve ny lehiben'ny gouvernement amin'izao fotoana izao. Tsika ity taonana ity dia tsy natao hoe hoan'olona ray mandrakizay kana ohatra zany no hita nahita arifana rano be sy mafy fa hoe hatsara sy mampanina zay fa zavatra ny tanjona ihany dia ny hanatsarana fiainan'ny vahoaka tapitrisy. Arak'izany dia vonina famodibiasam-pahefana amin'ny prime ministre Cour Roger raha ifanarahana amin'ny fanesorana azy amin'ny toeran'ny prime ministre ary raha toa ka hitondra tombotsoa amin'ny firenena sy ny malagasy 20 tapitrisa izany.